Anio Sabotsy faharaiky amby roapolo ny volana Febroary taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Lioka, nalaina tao amin'ny toko 5 andininy 7 hatramin'ny 2:30. Tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota hibebaka. Tamin'izany andro izany, i Jesoa nahita poblikanina anankiray atao hoe Levi nipetraka teo am-pamorian-ketra, ary izy tamin'ny Manaraha Ahy, dia nafony ny zavatra rehetra ka nitsangana naharaka azy izy. Nanao fanasana lehibe ho azy tao an-tranony Levi, ary nisy poblikanina sy olon-kafa betsaka koa niara-nihinana tamin'ny tao. Nimonjimonjy ny farisianina sy ny mpanora-dalàna ka nanao tamin'ny mpianany hoe nahoana no miara-mihinana sy misotro amin'ny poblikanina sy ny mpanota ianareo? Fa novalian'i Jesoa hoe tsy ny finaritra no mila dokotera fa ny marary, tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota hibebaka. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia irany ho anao Ry Kristy.